Salama daholo tonga soa eto amin'ity application anankiray ity soiny antsika SARL Malagasy application. Ho an'ny olona miasa any anatina textile moa izany dia mahafantatra tsara hoe inona ity application ity fa mazavazavaiko fohifohy ilay izy. Ity izany fikalkulena ny temps raha ohatra ka manamboatra akanjo ny ingénieur anankiray any anatina orinasa. Ohatra izany hoe misy orinasa mpanamboatra akanjo dia ity no logiciel ahafahana mikalkula sy mampiditra ny atao hoe SMV ao anatin'ilay application izany. Dia reto zavatra anankitelo reto ny option ao anatiny. Misy option efatra: opération bulletin, SMV database entry dia SMV database report, dia ity misy hoe site in. Rehefa mikitika an'ity site in ity ianao dia avoakany eto daholo ny paramètre rehetrarehetra: fonction, département, classification, location, matériel, sexe, dia type polo, t-shirt, vehivavy, lehilahy, inona daholo ny masinina ampiasainy, aiza ilay mpiasa miasa, firy ny classification professionnel-ny, inona ny département-ny, inona ny fonction-ny. Izay izany ilay site in iny. Miverina eto amin'ity dashboard ity fa ito ilay application ampiasaina. Ohatra izany akaka anankiray isika hampiditra SMV. Rehefa hampiditra SMV isika dia izao ilay formulaire. Voalohany aloha misy code, ohatra hoe T002, t-shirt 002, izay izany ilay code. Dia ataoko hoe attache livre, mametaka vozon'akanjo amin'ilay akanjo izany. Dia masinina ampiasaina, tsy mila mitapy ianao fa manao insertion. Dia ataoko hoe t-shirt izay produit izay. Rehefa nalaiko ny temps an'ilay opérateur, izany hoe mety hoe 0,15 seconde ny 15 minutes ny anaovany anankiray, dia nalaiko fandroa ny temps-ny 0,16, nalaiko fahatelony 0,20, nalaiko fahanefa ny temps-ny 0,25, nalaiko fandimy ny temps-ny 0,13. Rehefa nataoko izany, nanalizeko ilay olona nandaitra dia nichronometreko dia nahazoako an'ireo temps ireo. Dia rehefa nijerevako ny fomba fiasany, tsy tena miasa 100% izy izany fa misy fotoana izy mijanona, misy fotoana izy mandeha. Dia évalueko izany hoe 80% izany izay allure izay, izay no atao hoe performance rating. Tsy tena niasa mifototra tamin'ilay asa izy fa 80% tao anatin'ilay fotoanany, tamin'izay nanaraka anazy ihany no hitako hoe performance. Izay no atao hoe performance rating. Dia mba ahafahako mahazo an'ireto données ato ambany ireto dia miditra ato dia ataoko ohatrany hoe calculatrice, tonga dia ataoko hoe tsindriako ity calculatrice ity dia mivoaka ilay formule hoe raha ireo ilay données hitako dia observation time 0,18 minutes second minute izany no tena niasa. Dia ny allowance-ny izany hoe ny temps gaspillage sy ny temps perdu 0,02, ny SMV izany 0,16, dia ny targetany amin'izany 0,16 izany tokony mahavita 366 pièces izy par heure. Dia à 80% ny fomba fiasany izy izany tokony mahavita 293 par heure. Enregistreko izay données izay dia tonga dia mipoitra ato amin'ity rapport ity. Ity izao 001, dia ity ilay 002 ity nataoko vao niditra ity. Ity izy ity ambony ity ilay 230, ity 001 ity ilay nataoko tamin'ny voalohany. Supprimer. Raha ohatra izany zaka hiverina ato, miverina zao dia raha ohatra hoe ovaiko 03 indray ity ataoko 03 ity dia ovaiko ity ataoko hoe 4, ovaiko kely ilay données izany mba tsy hitovy ilay izy, ataoko hoe 0,45 dia ataoko hoe opération inona indray ity attache scolaire.
ataontsika hoe inona ilay masinina miasa amin'izany ataontsika hoe piqueuse coupé-single vitelle. Dia calculeko misy point 0,45 dia calculer dia tonga dia mivoaka ilay données dia ataoko save izy dia hitanareo tonga dia tonga miditra tonga dia miditra ao automatique ilay 003 dia enregistré automatique eto izany ilay izy dia miverina dia raha ohatra ka vitako ilay enregistrement dia hiverina insérer données vaovao za dia delete fotsiny no ataoko tonga dia miala daholo ilay données sonareo dia mba hijery an'ilay données efa nampidiriko dia manao next dia hitako ireo ilay données efa nampidiriko dia miverina raha ohatra za ka dia hiverina ary amin'ilay page d'accueil dia manao home dia tafaverina eto izay zany ilay application dia ny farany opération bulletin io opération io tapeko fotsiny ilay code izany hoe vao mitapeko code izany dia recherche vie daholo ireo formule daholo ireo VLOOKUP dia formule mamoaka an'ireo raha vao mitape fotsiny hoe T002 zao ka efa insérer ato ilay T002 dia tonga dia mivoaka automatique T002 T002 dia mivoaka automatique T003 koa zao mivoaka T001 tsy ao satria mbola tsy ato fa izay données ato izany izay code mipetraka ato dia tonga dia mivoaka automatique formule ato amin'ity izy dia raha ataoko izany hoe T004 dia tsisy izy satria mbola tsy ary fa ataoko T002 izy dia io dia T003 izy dia T003 izy dia mivoaka automatique dia afaka manao impression directe eto verina ato amin'ity dashboard ity izay zany ilay application Excel izay fa tsy Excel tsotra fa Excel visual basique izany hoe manao macro Excel nareo dia paramétrer manao programmation mampiasa visual basique nareo mampiasa code nareo mampiasa onglet développeur dia misy code ampiasainareo ao programmer an'ireo formule sy ireo zavatra rehetrarehetra hitanareo dia mahazo zavatra somary professionnel kely tsy dia tena ohatran'ny Excel tsotra hoe mitape données fa somary ohatr'izao ilay izy dia misaotra betsaka anareo nahafaka nianatra tsy misy ny tory ny vintana silatra mety hamingana ny tia ny hoavy tsy voatery ho tonga lafatra satria tsy misy ny tory. Ny ampitso fanontaniana mety ho vatana angatsika